Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Efa namela heloka azy ao, nefa mbola tezitra foana rehefa tadidiko ilay heloka. Izy indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Maro be ravana ny kristianina no manana olana amin'ity resaka famelan-keloka ity. Mety arakaraka ny zavatra nitranga, mety hoe tena mafy ilay zavatra nitranga, dia tena hoe rehefa tadidin'ilay olona izy dia mbola maratra foana ny fony. Mbola tena sosotra izy te hitrotra, mbola tezitra amin'ny olona izay nanao zavatra tsy nety tamin'iny, na dia efa niteny azy izy hoe mamela anao aho. Ny tena marina, matoa mbola misy izany zavatra izany dia mbola tsy namela heloka ilay olona. Tsy mbola tena namela heloka izy izany, ny dikany matoa mbola tena tezitra sosotra amin'iny zavatra iny rehefa tadidin'ilay izy. Io ilay tonga amin'ny fitenenana manao hoe tsy mbola maty voalavo akibo. Izay mihitsy ny tena dikany. Ary antony fito no tena mahatonga azy io. Voalohany aloha dia ny hoe mbola mandeha amin'ny herin'ny tena n'ilay olona. Izany hoe mbola ilay kristianina ara-nofo. Izany famelan-keloka izany tena zava-panahy izany. Ary ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ny manome anao ny hery ahafahanao mamela heloka. Fa raha ezaka ataon'olombelona dia ho sahirana ianao. Izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny Romanina 5:5 manao hoe izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ao amin'ny tompo ianao dia vitanao izany. Fa raha mbola tsy ao amin'ny tompo ianao dia raharaha be io resaka famelan-keloka io. Zay aloha zany ny zavatra voalohany. Ny faharoa dia ilay hoe natao ankamehana ilay famelan-keloka. Izany hoe mety hoe nisy olona nanelana teo, asa na pastera na ohatran'izany dia tsy maintsy namela heloka fotsiny ilay olona, ohatran'ny hoe forcé izy zany namela heloka fa tsy tena vokatry ny fony ilay famelan-keloka. Tsy tena noeritreretiny tsara, tsy tena nidinihiny tsara fa ohatran'ny hoe ankamehana, kimaimaika tampotampoka teo fotsiny nangataka ny fona ilay olona dia lasa ohatran'ny hoe tampoka be dia tonga dia tsy maintsy namela heloka izy fa mety hoe matikena maso. Dia noho izay zavatra izay koa dia mbola tena tsy levony tsara akory ilay zavatra, dia izay koa no mahatonga izy hoe mbola marary azy foana aty aoriana. Ny zavatra fahatelo anefa dia mety koa hoe tsy tena azon'ny olona tsara ny dikan'ilay famelan-keloka. Ny famelan-keloka io ravana dia tena cadeau io, fanomezana izay atolotra ao ilay olona valiny tsy nety izay nataony taminao. Zay izy io. Ary amin'izay cadeau zay dia tena hoe cadeau vokatry ny fo. Ka tsisy olona manome cadeau nefa mbola tezitra izany. Fa tena hoe amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana noloranao azy ilay cadeau ny amin'ny hoe mamela anao aho. Izany hoe vitsoranao ilay olona. Ohatran'ireny olona hoe mena sazy dia inona ny sazy tsy sazy fa tonga dia acquitté, izany hoe afaka mahadiodio. Izany hoe tena ny fafanao daholo izany. Ny fafanao daholo ny charge rehetrarehetra izay tokony hiatra tamin'ilay olona noho ny amin'ilay famelan-keloka. Dia izay ilay cadeau izay omenao azy. Raha ny tena marina, io cadeau io ianao mihitsy ny tena mahazo tombony amin'io satria manafaka anao koa izy io. Mahavesatra anao io heloka io, mahavesatra tsy zakanao io ary be dia be foana ny olona mitaraina hoe inona ny tokony atao. Ny famelan-keloka ny fanafodiny io. Rehefa omenao ilay famelan-keloka, rehefa avotsitra ao ilay izy, rehefa manaiky ianao hoe mamela ny olona io, dia amin'izay fotoan'izay ianao no manafaka ny tenanao ihany koa amin'io zavatra izay mahavesatra ao anatinao io. Ka cadeau ilay izy. Raha ohatra ka sahirinao dia matérialisé eo, izany hoe asivo marika mihitsy, ohatra hoe omeo fanomezana tena hoe marika spéciale mihitsy ilay olona nanao tsy nety taminao. Izy indray zany nomena fanomezana eto, ohatra tsy haiko na hoe baiboly na tsy fantatra ataonao hoe marika. Dia rehefa tadidinao izy amin'izay fotoan'izay dia iny baiboly iny ahafahanao mitadidina amin'ny hoe efa namela heloka azy. Efa nomeko fanomezana izy, noho izany raha tadidiko aza ilay izy dia efa voavela ny helony, efa acquitté izy. Izany hoe raha hitanao izy manaraka dia efa fomba fijery vaovao. Efa tsy ilay olona nijerevanao tamin'ny hoe nisy maintimainty tsony, fa efa olona fotsifotsy no hijerevanao azy manomboka eo. Ny antony manaraka dia ny amin'ny hoe manisy condition koa ilay olona, manisy fepetra rehefa mamela heloka. Ohatra hoe raha miovy izy, raha hitako eo ny réaction-ny, arakaraka ny teneniny, tsy nisaotra akory izy. Izany hoe zavatra mety vao andeha hamela heloka ianao dia efa misy zavatra eritreretinao sady hoe ohatr'izao zao ny tokony ho réaction-ny. Ka rehefa tsy nanao an'iny réaction iny ilay olona dia tonga ianao dia efa sosotra. Tonga dia efa tsy nilamina izany ilay famelan-keloka izay nataonao satria ianao manao hoe izy raha ohatran'ny tsy taitra akory. Izany indray no mempa-ke. Ilay fanomezana tena omenao tsy misy tambiny, tsy misy fepetra, fa tena omenao nandrabiraby ianao izy, na niraisy ny ampitiavana ilay izy, na nifona koa izy, na tsy nifona koa izy, dia tena omenao ilay izy satria izay no sitrapon'Andriamanitra. Izay natao hoe fitiavana.
Ny fitiavana dia tsy misy mitady ny azy zany, tsy mitady fepetra na condition zany. Hoe raha miova ianao dia tena mamela heloka anao zany hoe mbola miandry rapitso, raha afakapitso ohatr'izany indray ianao zany. Na hoe namela heloka ianao dia mijery ny toetra indray ianao dia hitanao fa dia lasa ohatrany hoe nalainao naverina indray zany le fanomezana hoe averinao ty amiko indray le fanomezana fa ianao tsy miova akory. Dia ho ampidirinao anatin'ny fonao indray le charge be. Ary zay mahatonga ny hoe tsy tsara mihitsy le izy tsy tsara le izy fa rehefa navely indray mandeha dia tsy pazo any. Ny manaraka dia ny resaka fomba fijery mihiba. Indraindray tsika rehefa miresaka dia zany fomba fijery mihiba zany le hoe na fomba fiteny mihiba hoe tsy vitako le izy, tsy haiko mihitsy le izy, sahirana be mihitsy tena mbola maratra. Reny fomba fijery samihafa ireny ny devolony tena faly rehefa miteny teny reny ianao, satria zay mihitsy ny tanjony hoe teneno, zay mihitsy ianao dia tsy mahavita mamela heloka zany. Zaravana dia teteny amintsika fa tena vitanao ny mamela heloka. Jerevana hoe zay olona mitovitovy ka aminao fa mbola mety misy olona raha mbola mafy lavitra noho nentinao ny nentiny fa maninona izy nahavita namela heloka. Tsy resaka ny Jesosy Kristy fa mbola olombelona aloha ny resahako. Jerevana manodidina anao, raha olana eo amin'ny mpiara-miasa, raha olana eo amin'ny mpivady, raha olana eo amin'ny mpinamana, mbola nisy olona niaran-javatra mafy lavitra noho ianao fa maninona iny olona iny nahavita namela heloka. Tena nahavita nanadino dia nahavita nifandray indray tamin'ilay olona ara-dalàna mihitsy. Maninona ianao tsy mahavita? Ny dikan'izany tsao rehefa vitan'ny olona tokony ho vitanao fa ny fotsika dia fo mitovy ihany. Ny ota no mety ho samihafa fa ny fotsika dia mitovy. Rehefa vitan'ilay olona mafy lavitra noho ianao ny namela heloka tokony ho vitanao koa. Ary ianao mila miteny mihitsy manao hoe mahay mamela heloka. Zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy. Aza manao an'ireny fomba fijery mihiba isan-karazany ireny fa ny devolony faly amin'ireny. Rehefa ataonao fanekem-pinoana tononona foana isan'andro ao izy dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tongava aminao arak'izay irin'ny fonao satria zay aben'ny eo am-po koa ny tenenin'ny vava. Ka tena mila manofotsika ilay fomba fitena sy ilay fomba fijery. Ny manaraka dia ilay resaka tsy mbola tena tsapan'ilay olona koa ny hasarobidiny izany atao hoe voavela heloka. Ny olona tena voavela heloka ry havana na tsy ary hoe za tena nanao ratsy, za tena ohatran'izao fa dia navelan'Andriamanitra ny fahotako dia tena mora amin'ny olona koa ny mamela heloka satria tsapany hasarobidiny izany atao hoe famelan-keloka zany. Fa raha mbola tena nahatsapa ilay olona ny hasarobidiny, ianao anie mba inona koa ny tsy efa nataonao tamin'Andriamanitra ny fivadianao tamin'Andriamanitra, ny fandavanao an'Andriamanitra, ny ratsy nataonao tamin'Andriamanitra, inona ny tsy efa vitanao tamin'Andriamanitra hatramin'izay fahotana tsy fampiseho masoandro rehetra ity. Fa dia izao namela heloka anao Andriamanitra. Misy tantara manko amin'ny Baiboly eny amin'ny hoe nisy rangahy navelan'ilay mpanjaka daholo ny trosany rehetrarehetra, trosa be tsy tokony tsoforoana dia navela daholo ny trosany. Dia rehefa nivoaka ny lapy izy dia nandeha hody dia nisy olona anana ny trosa vola kely. Dia tena tsy namelany mihitsy ilay olona. Dia tezitra ilay mpanjaka hoe ianao kosa ve trosa be iny navelako dia olona kely io, trosa kely iny dia tsy navelanao. Zany hoe ilay olona zany tsy nahatsapa ny hasarobidiny ilay famelan-keloka amen'Andriamanitra azy. Zatra fotsiny mandray famelan-keloka amin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay voavelany elony fa tsy mba vonona mba hizaran'izay fahasambaran'izay amin'ny hafa ihany koa. Ka tena mila mijery tsika, mila manana ilay maso-pitiavana, ilay empathie hijerevanao ny hafany amin'ny hoe andeha koa mba hizara izay fitiavana izay, hanome azy ilay famelan-keloka, anafaka amin'izao zavatra izay mangeja azy ao. Ny antony farany dravana dia izao koa mbola mety hoe tsy miova ilay olona. Ary io ny tena zavatra raha be hoe namela heloka ianao tamina zavatra anankiray afaka ray volana namerina n'ilay zavatra indray ilay olona. Amin'izay fotoan'izay lasa miverina zéro mihitsy ianao hatramin'ilay zavatra taloha lasa miverina tadidinao daholo. Ny olona ohatran'ireny tena mila manao exercice na famelan-keloka ary tena mila atao matanjaka ny vavaka. Raha azo atao zany mamela heloka foana anao fa izao raha azo atao aloha ny hoe misitaka kely amin'ny olona io aloha mandrapa satria mety mbola hitanao hoe tsy niova ilay olona amerina foana an'ilay izy dia ataovy. Raha azo atao fa raha vadinao tsy azonao sitahana zany. Fa raha olona mety hoe havanao na ohatran'izany dia alao aloha ny havadiana tsy arahamonina, alao aloha misitaka kely aloha tsy dia mifampitakosokosona be, tsy mifanananina be. Na hoe ao am-piasana izy raha azonao atao zany hoe mifindra départementa hafa na mifindra service hafa na ohatr'izany, raha azo atao fa rehefa tsy azonao atao ilay izy dia tena tsy maintsy mangataka amin'ny tompo ianao vavaka hanovan'ny tompo an'iny olona iny ary tena mila mitolona-bavaka ianao hanananao ilay fo madio. Fa rehefa tena feno ny fitiavan'Andriamanitra ianao ny fitiavana manarona fahotana maro. Vitanao io raha miaraka amin'ny tompo ianao ary rehefa tadidinao izy aty aoriana aty toy izy ianao manao hoe efa n'ilay voniko teo ambony azy fijaliana zany, efa nikeko teo ambony azy fijaliana zany. Manasa anao amin'izao ora sy minitra izao tena hoe andohalika,
anantona ny tompo ianao dia hiteny manao hoe Jesosy noho ny aminao, noho ny amin'ny teninao dia vitako any daholo, avelako any daholo zany zavatra rehetra zany, ninona mafiny, ninona zavatra nitranga dia zao taka ny tsy misy zany manomboka amin'ny androandroany ity ary ny herinao no ahafahako ny teneny zany. Dia raha azonao atao no miresaka amin'ilay olona, miteny olona manao hoe mamela helokanao zay vao tena namela helokanao dia avereny tononona aminy. Raha ohatra ka mbola mety ilaina mihitsy hoe anome cadeau azy ianao, hanamarianao an'izay événement zay dia ataovy le izy amin'izay fotoan'izay rehefa hotadidinao le zavatra, iny fanomezana nomenao azy iny no ahatsiarovanao fa tena namela heloka azy tokoa ianao fa tsy kisendrasendra ilay izy. Dia tena vitanao zany dia mahireza ry havana azonao atao na dia anio ary ny amela heloka raha tena vonona ianao amela heloka fa izany no andrasan'ny tompo mba ahafahana manafaka anao ho voninahitr' Andriamanitra. Dia mirahasoa antsika rehetra samy tain'Andriamanitra. Amen.